Ankafaliana indray tokolasy toko vavy no atongava ny fandarina zoiteny any tokantranotsika tsirairay avy amin'izao aliny alakamisy izao fotoana izay anarahantsika ny fandarana zoiteny. Raha mpitso koa isika aloha dia efa tsy evoka aty am-piandohana fa isy ny fandarana zoiteny manokana izay arahantsika atao amin'ny fahitalavitra Dreaming trany sy ny fahitalavitra ABC. Arahantsika amin'ny mpanolontsaina manokana ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta no vahiny raisitsika eo raha mpitso isika mahita an'izay atao anatin'ny fandarana zoiteny manokana. Fa ny androany aloha isika dia isan'ny nanaitra ny fiakaran'ny solika tamin'ity androany ity zany niakatra izay solika izay ary ao anatin'izay indrindra no afahantsika ihany koa miresaka makasikasika ny resaka tontolo ny fitaterana amin'ny akapobeany. Ao anatin'izay no andresantsika ny vahiny tsy izy zany fa Andriamatora Koto Arso José Henri, izy moa dia filohan'ny ATC na ireo fikambanan'ny mpitatitra amin'ireny fiara be ireny na ny camion moa no afantarantsika azy ao anatin'izay rehetra izay. Miarabanao aloha tompoko tonga soa ihany koa misaotra betsaka namala ny fanasana eto amin'ny fandarana zoiteny. Misaotra betsaka Herinandra dia miarahaba anareo atao amin'ny ABC ihany koa. Eto amin'ny Dreaming isika amin'izao fotoana izao tsy maninona izany fa ao anatin'izay daholy isika rehetra eny ary ny fanontaniana voalohany tiako apetraka aloha anatin'izay ny raha miresaka isika hoe ATC dia fantatra ianareo tany anatin'ny atao hoe ohatrany hoe fa miaina milamina be zany ATC zany raha ny sary hita amin'ny fambolekazo ataonareo, ny sary hita amin'ny hetsika maro samihafa izay ataonareo. Aiza ho aiza zany zao aloha ny atao hoe ny fikambananareo izay mpitatitra eo anivon'izay hoe camionneur zay eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misaotra betsaka Herinandra dia misaotra betsaka ny ekipa rehetra ihany koa manatotosa izao fandarana izao dia fifaliana ho anay ATC ihany koa no miarahaba ny mpanaraka ny Dreaming rehetra ary fifaliana ho anay bureau ihany koa no miarahaba ireo camionneur manerana ny nosy izay ao anatin'ny fikambanana. Ankehitriny moa zany ny fikambanana ATC izay tonga manatrika eo dia tsy tratra izay no manazava. Ny fikambanana ATC dia Association des transporteurs camionneurs. Io zany les transporteurs no ohatrany hoe mpampiasa fiara ireo mpitatitra. Ny camionneur dia ireo olona rehetra izay mety misehatra ao anatin'ny fitaterana camion. Izay le hoe camionneur zany ao anatin'le hoe misy ny chauffeur, misy ny chauffeur, misy ny rehetrarehetra. Zany hoe fikambanana natokana sy natsangana mihitsy ho passionné ao anatin'ny resaka camionneur zany. Ny fikambanana ihany koa dia efa ho 5 taona zao ny mitsanganany maromaro ihany ny zavatra efa vitany zany atao hoe ATC raha tsy resaka afa-tsy ny hoe ohatra hoe fandaminana ny ora fivezivezen'ny camion eto Antananarivo, misy ihany koa ny any amin'ny faritra ny fandaharana sy nandany fotoana ny momba ny hoe marimaritra iraisana sy ifampitondrana ao anatin'ny lanjan'ny fiara vaventy, zany hoe ny resaka pont bascule zany ny fetran'ny lalana. Betsabetsaka ireo tanjona sy ny hoe fampandrosoana ireo membre ihany koa ao anatin'ny fifanampiana sy ny tolo-tanana amin'ny alalan'ny traikefa, amin'ny alalan'ny hoentomanana rehetrarehetra. Izay zavatra rehetra izay no efa dingana, fa ny dingana izay mbola mafy hoatrehana zany dia ao anatin'ny elanelan'ny mpandraraha amin'ny resaka fitaterana sy ny fanjakana ao no mbola mafimafy zany ny fitondram-panjakana izay mifandimby. Eny ary ao anatin'izay aloha ngamba aloha tonga dia horesahako aloha ny situation misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary mino fa manana hevitra mifandraika amin'izay ihany koa ianareo mpitatitra ao anatin'izay hoe misy ny fanavaozana amin'izao fotoana izao zany hoe miova ny fitondram-panjakana. Ny zavatra misy aloha tiako azavainao ohatrany ahoana zao ny elanelana hitanao raha hoe mahakasika an'le hoe nisy ny fitondrana teo aloha izay atao hoe tao anatin'io nareo nisy ny asa ny fitakina sy maro samihafa nataon'ny mpitatitra atao anatin'izay amin'izao andro ny fanavaozana izao ihany koa efa misy mpitondra vaovao indray, faingana vaovao indray ilay firenena ohatrany ahoana fahitanareo mpitatitra ny toetra rano zany misy amin'izao fotoana. Eo indrindritsika zao raha nandinika ianao Herinandra dia anisan'ny tena niady
tolona nanao grevy tetsy sy teroa nitaraina nivoaka amin'ny haino aman-jery ny izahay ATC indrindraindrindra mivoaka izay ao anatin'ny fanoherana hoe fitarainana fa tsy hoe fanoherana zay moa tsy dia manao resaka politika fa ao anatin'ny hoe fampandrosoana sy fanatsarana ny resaka fitaterana sy rovana ny lalam-pirenena zay zany tena masoan'ny ATC ao anatin'ny io fikambanana io fikambanana io tsy manao politika ka manao comparaison hoe ohatrany ahoana le niainana teo amin'le aloha dia ohatrany ahoana niainana tamin'izao ny anay dia tsotra ihany fa tamin'io taloha io zay rehefa tsisy niteny mihitsy ny olona satria nasika dia nasika ny fitondrana teo aloha dia izay niezaky ny miteny rehefa ohatra ka iny amin'izay ny olona fa efa nanomboka ny teny miteny efa hitanay fa zay efa nangina hitanay ho ratsy ny tantara satria hitanao ary-nyanja sarotra le hoe kitrano trano sy kinamanamana amin'ny fitondrana raha-panjakana fa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana koa ianao dia namana mihitsy tsy azo arina fa tsy hoe omena plasy fa namana zany misy namana zay mpitatitra tonga ny akaiky le fitondrana dia manidin'le trano tsy afahanay nitaraina raha tondrana amin'ny filoha teo aloha zany raha andeha anantona sy maka audience any zay dia tapitra foana iny le mandà lasa foana izy fa tsy azonay zany nefa zay zany dia manana argument be da be sy doléance be da be hoentina hoe ianao manko zany zao raha any an-dafy ianao no anao zavatra sy anao contrôle ny lalana herinandra dia teneniko anao fa raitra dia raitra ny matériel any ary mivola raha mipetraka fotsiny fa efa vonona hoentina contrôle zany hoe contrôle routier zany efa tena raitra dia raitra eto amintsika zany ianao andeha hiaro ny lalana sy anao contrôle sy ampiasa balance tsisy vola dia ny olona rehetrarehetra zany rehefa hoe andeha hiasa ao amin'ny ohatra hoe RM andeha i-contrôle ny lalana io dia lasa corrompu foana dia raha vao tsy mandeha nefany ny resaka égalité de traitement ao anatin'ny samby sehatra amin'ny samby mpitatitra dia tsy mety hipetraka mihitsy le izy efa zany resako anao zany hoe nanomboka 94 samyzany mbola tanora dia tanora no nanomboka niady an'io bascule io grève be ny anay teo a Brickaville tamin'izany dia rehefa teo a Brickaville io grève be valo alina isa-taona ny sazina voaka tsy mahazo famatsiana amin'ny banque mondiale raha tsy manao an'io balance io satria tsy mandeha ny égalité de traitement fa ny endrakoto mandeha ny endrabe tsy mandeha dia raikitra ny grève ary amin'izao fotoana izao manao ahoana zao zay resaka hoe pesage anivon'ny lalam-pirenena zay voaza ve satria mantsy malazalaza ihany ny resaka hoe ny camion mitondra inona moa hoe mitondra entana mihoatra ny lanja tokony hoentiny ary isany hoe sady mamotika lalana no miteraka kolikoly ihany koa eny an-dalana ao anatin'izay amin'ny gendarme zay ataontsika hoe manakany eny an-dalana ao anatin'izay aranja dia zavatra ny ombindray mandro ny tsindray ny fo dia sondray loha tsy loazan'izay mamarara io zany eo anatin'le resaka surpoids dia io poids io efa resaka lavabe ary nandritry ny taona lavabe zay nandamina an'io dia efa niteny hoe rehefa hanao an'io efa niteny zany ny association moa fa tsy za zany sy loko teny eto fa teninay rehetrarehetra ao anaty association miteny hoe apetraka aloha le 44 tonnes plus 10% zany hoe manome 48 tonnes eo zany dia iny éduquena tamin'ny andron'ny fitondrana teo aloha iny tamin'ny andron'ny ministre Mialatsiny Manorina Anana ministre Iadjo zay sorana izy tamin'izay fa nanaiky an'io aloha satria hiaranao éducation zany 4 ans dia anao pas à pas efa tapitra nefa le 4 ans le 44 tonnes plus le tolérance à 10% tsy mety respecté mihitsy satria manao corrompu foana ny zavatra olana zany eo amin'le izy le izy nefa ny rehefa mitondra karazana sosikevitra ianao eo anatrehan'le technicianna dia tsy manan-kery ny azany raha ny sosikevitra zao dia mihaino tsara ianao herinandra hoe ao anatin'izao fanavozana zao dia miteny mihitsy zay satria zay hoa efa teneniko anao teo zay tsy manao politika fa tsisy tombontsoanay na lasany teo na neria fa ny tombontsoanay dia le mpitondra mihaino ny teninay
satria zahay ny tena sur terrain dia zahay koa mba marary amin'la lalana potika sy ny tetezana tapaka dia misy sosikevitra fa tsisy miaino ny anay sosikevitra higardiena an'la patrimoine ny technicienne sosikevitra ahafahana manao collecte de fond tsy mitovy zany tsy marina nge zany hoe 3 taona lasy ianao miady momba an'io pont bascule dia inona tsy mampety azy tsika ave zany mibelony mpitatitra sa ny technicienne ny tsy manao technicienne nefany a tsy miovaova foana ngamby efa impiry miova fa reo mpitatitra reo daholo ihany izy le tamin'ny 94 ny zanany reo ninona ny fianakaviany mpitatitra manko tsy miovaova fa ny asa etatsika eto Madagasikara manko misy filinina iarinazy ka ny zavatra tiako tenenina le am'le resaka hoe sorisaritra izay aloha zany ny tena mandeha hoe 44 tonnes plus tolérance 10% zay zany zao mandeha eo dia sorisaritra zay a nefany a mihoatra an'izay izy tany aloha zay aloha ny tokony ho respectena dia nitolo-kevitray zany hoe alao le izy a anaovana karazana sondage a rehefa tsy maraka le balance hitanao zany ohatra hoe mandeha rainy 44 tatapaka ianao rehefa ohatra ka mitsangana le comité de suivi misy comité zany karazana voamera kely anara-maso an'io resaka balance sy ny sourtonnage amin'ny lalana raha io balance mobile io nge dia efa ampy anaovana an'izany azonao le izy dia ianao zany mahita camion anaky 10 ery izy dio tonga dia tratra ny 10 publieny izy any anaty médiatiseny izy any anaty ainao manjery a avoaka hoe reto le camion tratra nanao sorisaritra 10 jours izy na 10 andro tsy mihetsika mihitsy a ny entana déchargen'ny tompony ao azonao mila le tompony koa raha mbola hojerena amin'izay ho sanctionnena ave le tompony entana efa fantany hoe zao ny entana afaka autorisé mandeha amin'ny lalana zay zavatra zay zany a manao anaky 10 amin'izay anao démonstration dia manao karazana sondage a tsy dia mandany vola be a nefa afahanao micontrôle an'le lalana misy secret zany ohatran'ny hoe agent secret kely zany le comité de suivi hoe tondray amely tapokary amin'ny RN7 ohatra tondray o ary amin'ny RN2 dia io zany tonga dia sady avoaka tele anao tsisy resaka corruption mihitsy ianao zany tsy mamely be da be fa mamely tapoka resy io ny farany a mety efa mba miakatra koa ny arikarenantsika amin'izany a mety efa mba manana fitaovana raitra amin'izay rehefa aveo iverenantsika eo zay corruption zay rehefa aveo fa ny resaka lalana misy aloha zany raha atao zany ny hoe fanadidina sondage be dia be raha hoe antanina iza ny tena mamotika lalana dia voateny foana ny hoe camion no manimba ny lalam-pirenena tsy haiko manaiky an'izay ve ianao satsilo ny anankiray ihany koa dia hoe amin'izao fotoana zao fitondram-panjakana zany manana ny tetikasany anamboatra ro lalam-pirenena rehetra raha mamboarina ny lalam-pirenena nefa hiverina ihany le olana maro samihafa hoe ny camion zany dia misy foana ny fitarainana hoe nareo mandona fil jirama mamotika lalana sisisy inona kosa ny mety ho fepetra na inona koa ny atao hoe recommandation mba mety apetraka reo ihany koa amin'ny fenitry ny lalana ny fenitry ny lalam-pirenena ny fenitry ny fil rehetrarehetra zay mandeha ny an-dalana eny satria nareo misy tena avo dia avo ny camion ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia lasa ianareo koa miady aman'olona eny an-dalana rehetrarehetra hoe nanana ny camion nareo le fil dia tapaka sotra betsaka ny arinandra mihitsy amin'izay satria izay anisan'ny tena problème anay camion mihitsy io moana tamin'ny fitondrana teo aloha raha dia rehefa mitabataba lalana ny olona any amin'ny zay vangin'ny filoham-pirenena any le teo aloha dia mamaly tsotra izy amin'ny mpanao gazety hoe zanga chauffeur camion syko hanimba lalana azonao le izy satria maninona tsisy communication tsisy fampiresahana zany fa ny sasany any avoloha dia sasany eny amin'ny balance eny Ambohimalaza dia tsy mifampiresaka nefany samy ndray atao hoe hery voalohany zany atao hoe any amin'ny présidence zany azonao tsara le dia hery faharoa zany hoe mpamatsy ny vahoaka zany tsisy rehefa tsisy sakafo nge dia tsy afaka mandeha rehefa tsisy gasoil ny fiara dia tsy afaka mivoyage ka ao anatin'le fil jirama aloha no valiko alohan'le sorisaritra le fil jirama tompoko dia ao anatin'ny lalàna raha voaroute national zany tsy tokony hoe misy fil mandeha misapasapana makary dia le fil aty 2 mètres dia miakatra ry ambony ry 5 mètres zany hoe manao an'izao zany ny flèche ohatr'izao le fil zany hoe le camion zany lasa tsy maintsy makaty foana zany hoe ny chauffeur camion lasa tsy mijery lalana fa mijery fil eny ambony eny dia io moa zany ny ministry ny jirama amin'izao tanora dia sady manararoatra ihany eto raha mihaino an'izao izy hoe monsieur le ministre mbo mitarainy izahay camionnaire hoe tsy mitady zavatra sarotra
fa ataovy manaraka norma le fila eny amin'ny route nationale fa tsy mila vaniny kory sanatria fa normalement zany miainga 5 mètres ny fila anankiray avy ato amin'ity tanàna ray ity fa mavakin'ny route nationale dia poteau raisy ray eto ihany mandeha ato dia ny any mifampitarika amin'ny fila dia ny arỳ mifampitarika fa tsy fila be da be fo zato amorivo any amin'ny arainy 25 zao any fanadina any amin'ny arainy 34 miditra amin'ny mahabo ataoko hoe betafo tonga dia tena olana be mihitsy zany rehetrarehetra zany ny embouteillage manao ny ataony lavaka manao ny ataony a mifily eny ambony tsy maintsy jerena ka amin'ny technicienne tsara amin'ny ministre ny jirama dia manararoatra zany eto hoe mba jerena anaraka norme misy an'ireny le banderole be reny ihany ngambany a ataon'ny maka autorisation any amin'ny commune ataon'ny mpandraraha resaka fikarakarana événement fa hitako hoe manara-penitra fa le filany jirama indray lasa ohatrany hoe mampianatra an'le olona hiverina dia izay zavatra izay zany raha ohatra ka hanao fila ny jirama amin'ny tanàna anankiray dia mila manantona ny commune ametrahany alalany an'le hoe zao farany ahavon'le fila jirama fa rehefa miverina manaraka norme io dia tsy misy fila tapahan'ny camion zany intsony satria ny camion matoa tonga eto mandalo visite technique mandalo rehetrarehetra norme zany ny camion mandeha any amin'ny route nationale dia raha manaraka an'izay norme nationale zay koa ny jirama dia tokony tsy hisy an'izay le resaka hoe lalana moa zany ny zavatra apetrako aminao teo hoe ahoana ny lalana voatontonona foana izay camionneura mazava be nge zany izay camionneura voatontonony zay mampiasa an'io zay ny tena sur terrain amin'io ary ny olona isaky ny vacance ohatra vao mba mandeha an'izany arainy teo zany zay mandeha amin'io isan'andro tsy maintsy zay zany manimba an'io fa misy zavatra kosa zany apetraka anay hoe raha fa mijoro ty le resaka hoe comité de suivi routière ty zany a zay efa nangatahanay efa tamin'ny fitondrana teo aloha io zay isorako amin'ny ministre ny TP amin'izao moa zany a fa efa ho avoakany izy io hoe ekena le comité de suivi fa mialatsy indrindra monsieur le ministre mamaly an'le izy eto hoe valony nangatahanay tany a lasa efatra le izy a nefany a hitanareo fa maromaro ihany ny route nationale zay miasa eto Madagasikara ka ny ekenay moa le efatra efa misy solotena any a fa raha fa mitsanga ny comité de suivi io a dia mba zay suivi zay tsy hoe anara-maso balance fotsiny fa mba jerena hoe inona ny contrat antsika nazahoantsika financement amin'ny banque mondiale sy ny FMI firy centimètre ny tara firy dia mba mijery an'iny zay satria raha ny heninay moa zany dia misy hoe mahazo 2,5 tsika dia lasa 1,5 le épaisseur n'le tara na 5 centimètre nefany a itsika efa 44 tonnes efa tsy mitovy amin'ny taloha tsika 16 tonnes ohatrohatr' zany poids total tamin'ny andro 1000 kilao dia tsika zao efa 44 tonnes tsika 44 tonnes zany ara ny arinandra efa tara ny olona efa lasa lavitra be efa train routier eny ny olona zao efa matevina dia matevina ny goudron anatin'izay dia iny zavatra iny a misy koa zany ny trucage ataon'ny entrepreneur zany ao anatin'ireny le ateviny tara amin'ny goudron ny mazava be efa irahantsika menimenina zay menimenonanay hoe firy milliard le vola amin'ny fer le tsy hita teo a zay navadiky zareo indray hoe fond routier indray a very tanteraka ny valala be mandry a dia io vola amin'ny fer io nefa ny afahana manao an'le entretien routier ka raha eto misy lavaka kely androany arinandra raha fakapitso a lasa lavaka be ohatr' zany raha tsy voatototra androany satria camion mandeha eo mavesatra ary fantatritsika zany amin'ny resaka technicienne dia raha vao mitatra zany le lavaka kely be da be rehetrarehetra dia potika zao efa tsy entretien intsony zao no ataontsika amin'ireny route nationale zay reny efa lalana vaovao efa réhabilitation fanamboarana tanteraka mihitsy ka zay zavatra zay zany tsy faniliana fa samy manana fahadisoana izahay vonona izahay association de transporteur misy anakefatra moa zay atao Madagasikara zay miaraka foana zay reo na mamboly azo sy inona fa ny ATC moa zany tena hoe fikambanana association na transporteur le local le hitanao le na anankiray ary camion anao zany dia efa ao anaty ATC anao zay fa tsy le sasany manko le misy hoe APTR PTAS reny efa somary professionnel kokoa fa izahay misy koa aminay misy hoe manana parka ngeza fa izahay zany tena tanjon'ny ATC le anao éducation sy mba ilancer an'le teratany malagasy le tena gasy le mpitatitra hatramin'izay satria ohatran'ireny mpitatitra hatramin'izay tamin'ny andro 1000 kilao efa lasa resy izy
ankehitriny azo eritreretana ve zany ao anatin'io comité de suivi io a rehefa tena mandeha ny fanamboaran-dalana mandeha ihany koa ny transportnareo aoriana mety hoe tsy tena hiteraka fanimbana be loatra ntsony satria rehefa mifanaraka ny épaisseur-ny goudron sy ny vesatra dia mety hoe tsy mampaninona ihany zany izy azo eritseretana satria izay nanao proposition an'ity zao ny ATC association de transporteur camionnaire mihitsy nanao proposition zany satria nisy olana kely zay tamin'izay fotoan'izay resaka balance hoe ho privatisena ohatra zany a dia hoe alohantsika manangana comité aloha afahantsika manao décider amin'io zavatra io dia azo eritreretana mihitsy zany rehefa mitsangana io comité de suivi io izay misy ny solitena ministère tsirairay avy a ary mavidrika ao le tena mpampiasa lalana dia le sady mpanimba lalana le transporteur camionnaire le resahana foana hoe mpanimba lalana eto dia iny zany tena ao anatiny eo dia afaka hanao suivi tanteraka amresaka entretien routier dia angatahana koa zany io vola io tsy ho alefa ntsony any amin'ny trésor fa mba hivantana tanteraka ao amin'ny fer tanteraka dia mba zay kalazana hitany ananjy amin'izay le ohatrany hoe décentralisation mihitsy satria rehefa makany amin'ny fer any io rehefa makany amin'ny trésor le vola amin'ny fer dia lasa tsy hitanjavony fa lasa tsy haintsony vidanana sambo sa vidanana avion sa vidanana inona fa rehefa direct io zany ao amin'ny fer dia ny fer zany misy directeur général dia ino no midécide amin'le rehetrarehetra miaraka amin'ireo comité de suivi ireo sy ny olona tsotra rehetrarehetra hicontrôle an'io moramora kokoa no manenjika olona anankiray no manenjika iza no enjehanao amin'le trésor le vola be da be ny sampany fa io zany na ny sosikevitra anay na ny tomobile rehetrarehetra io manko restorny io vola amin'ny fer io zay zao mbola manana restorny rehefa manana sosikevitra hoe rehefa tomobile raha io le hoe vinety moa izy teo resaka ofana moteur eritreretany zareo ahitrana moteur ho alain'ny mpitaketra zay zao dia io zao efa talonga eny nisy an'io dia efa najanony io fa nysoloana hoe natao amin'ny gasoil azony namana arinanjy zay hoe ho atao amin'ny gasoil dia efa nifoanana ny vinety ka raha ho averiny io karazana hetra forfaiteur dia tsy mety zany raha io vinety io zavatra proposition zareo io hoe le tobile tranainy indray no lafo be vola alohany no le vaovao zany le systemena fanjanahany vazaha foana le mahavoatsika amin'izao hoe ny lalantsika efa ratsy be dia mifirana tamin'ny 2008 sa 2007 hoe moins de 15 ans camion miditra or le camion électronique adolo miditra ny lavakitsika ny lalana tamin'ny 1960 dia lasa pertetsika dia tsy trahatra amin'ny totongana ny ino izy teo ny lanjam-bolatsika satria ny piesina camion tompoka dia vidiana amina euro sy ny dollara ka raha io zany no hoe avelanao ratsy ohatrin'io foana ny lalana dia tsy tsahatra ny totongana ny lanjam-bolatsika io azadinao hoe ananja fa io nge volanay transporteur fa io koa volany vahoaka koa miala amin'io satria le vola vahiny avato no hividanana an'ireo piesy ireo ka ny zavatra tena apetrako zany ao anatin'izay hoe raha vao mitsangana ny comité de suivi mino avy monsieur le ministre ny travaux publics manko ny anisan'ny tompona ndraikitra akaiky amin'izay vao manaiky an'io izy dia ao daholo ny doléance rehetrarehetra tsy misy tsony zany ny tolo-kevitra hoe nalefan'ny technicianna vary dia nitsopahantsika nitsopahan'ny mpitatsy dia tsy raikitra fa rehefa mitsangana ny comité de suivi dia teny hery io tsisy masika ohatrany sakay fa rehefa teny rana dia lany ihany dia io an'io zany tokony alefa ihany koa any amin'ny fer io ofana motera etrana motera io fa tsy mbola alefanao any amin'ny finance foana ny any rehefa tsy hita ntsony hoe ahoana fitantanana ny any fa alefa any amin'ny fer io ny restorna gasoil io ofana moteur io dia zay koa mampitatitra anay mpandohy etranay manao any déclaration rehetrarehetra dia mbola mangataka ihany koa zay zany hoe tsy mety aminay io fa ny tomobile légère zany tokony anao any ofana moteur io satria ny mba participation any amin'le firenetsika fa izahay dia efa mandohetra obligatoire efa peta be mivola alohanay mpitatitra ireo na taxi be na taxi borosy na camionnaire azonao izy dia io zany anytiako hoe mafisina kely amin'ny zareo décideur amin'ny fanavozana amin'izao fanavozana moa ty zany dia zany rehetrarehetra zany le doléance any hoe fanavozana ary ny fanavozana raha ohatra ka tena hoe hanavao dia samy manavao any secteur misy anazy ianao zao mpanao gazety
dia ianao malala hoe zao no tsy mety zao no tsy mety dia ianao ihany no malala le anao fa tsy olona rehetrarehetra variana any reny milaza mety eo nefa tsy miaina ao anatin'le izy dia ny anay zao zany a ny fanavaozany anjara dia tanana hoentina IATC a dia ny ao amin'ny tontolo ny fitaterana sy ny fandanjana fiara sy ny fiarovana ny lalam-pirenena io a satria zahay mbola kely dia efa teo amin'io dia zay ihany ny anjaranay fa tsy ho hainay daholo hoe raha anao an'le dokotera zay dia ahoana ina ny diranay amin'izany ahoana ny ary amin'ny gendarme tsy hainay zany fa ny anay ao amin'ny tontolon'ny fitaterana zany a ny anjara biriky hoentinay zay mbola be da be ny olanao a fa etontsika no resaka fohifohy fotoana ie misy olana veo resantsika le solika any amin'ny farany fa ny isan'ny hoe mampitaraina nareo ihany koa le resaka hoe PR be dia be loatra eny an-dalana ina tokoa moa zany ny tena zavatra tena hoe mitranga eny anivo lalam-pirenena eny ao anatin'izay a fitarainana isan'ny elo ihany koa avy aminareo mpitatitra sotra betsaka mihitsy namana iarinanja satria izao tia dia miteraka olana io a rehefa tonga ny fanjakana vaovao régime vaovao ohatrany hoe tamin'ny régime orange teo zao a dia vao tonga io herintaona tongavany orange teo tena mirindra daholo zany misy ny formation misy foanana ny kolokolo na io PR io a raha vitsivitsy azonao rehefa tonga le gabraraka amin'izay taty ariana alohan'ny hiditra tanàna anankiray ianao a raha ohatra ianao mandeha RN6 zany zao dia ohatra ianao hiditra ny Antsohihy dia misy motara dia misy gendarme tsotra dia misy polisy zay miditra telo zay a dia ohatr'izay koa raha mivoaka azonao raha mivoaka an'le tanàna zany dia misy anankitelo ohatr'izay koa io zavatra io nefa zany resaka tsy resahana satria ohatrany hoe mifanala baraka ohatrohatr' zany a fa zao ny fanavaozany dia sosikevitra fotsiny anay ho an'ny mety ho fantatry ny lehiben'ny polisy zany lehiben'ny gendarme zany hoe fantatry ny olona loatra le izy a dia lasa marefo le fanjakana fohy be nefa nareo ny tsika ty ambany aty manao ny zavatra ataony satria iny zany a zavatra reny grevy retolona be re sinsety reny nge zavatra maro mitambatambatra be da be fa tsy hoe zavatra anankiray na deseran'olona ray fa mitambatambatra dia nytiako apetraka zany ao anatrehan'ny reto PR reto hoe aleo mba tena hiaro ny vahoaka le any anaty tanàna sy le mpangalatra sy ny rehetrarehetra fa io lalana io a sosikevitra fotsiny asio PR na gendarme aty amin'le miditra dia any an'le mivoaka asio PR na polisy tsy maninona zany satria kory samy hafa ireo nyray gendarme nyray polisy dia ianao zany raha avany ambany mandalo polisy aloha vao mandalo gendarme dia raha avaty ambony ray ianao mandalo gendarme aloha vao mandalo polisy sosikevitra zany fa io sécurité anareo amin'izany misy fotoana arange anareo ohatra mitondra gendarme anankiray ao anatina fiara be zay hoentinareo any ina tiany manao escorte zany misy gendarme escorte amin'le tenatena raha makivaky an'iny lakaky ny amin'iny tuliara le resaka PR ny resahako anao azonao le izy satria zany PR zany inga ao anatin'ny 10 kilometre na 7 kilometre eo misy motara misy gendarme tsotra misy polisy ao anatin'ny 7 kilometre tsy m'existe zany lalana tsy miova tsisy croisement tsisy lalana mivily azonao tsara le izy dia ohatr'izay koa le mivoaka dia ataonao tsotra fotsiny zany hoe gendarme any aty dia ohatrany hoe manao contrôle zany le polisy mivoaka ry hoe sao dia ianao manao kolokolo atao amin'ny gendarme dia mba tratran'ny polisy ianao azony ananjy zany dia sao dia ianao manao kolokolo aty amin'ny polisy a dia tratran'ny gendarme ianao fa tsy miteny hoe gendarme ray nge zany gendarme aloha fa ao anatina PR anankiray nge misy gendarme efatra eniny azonao tsara le izy fa tsy hoe isaky ny iny lalana rehetrarehetra iny dia anao PR misy fotoana rehefa mamay be amin'iny hitanao amin'ny RN4 ny pohanandrano lavy reny mahazo ny garafantsy reny misy le mamaky camion fa alefan'ny commandant groupement mandeha manao patrouille amin'iny camion fa tsy sakana camion satria lasa misy tentative na corruption ao anatin'le misakana foana le camion nefa matoa izy miala avy any Majunga rehefa tsy voasazy teo Andramifasika izy na eny am'le vao mivoaka amin'ny Majunga reny azonao dia efa normal zay ny papier ny atao eo nge micontrôle papier la mivizity sa misy assurance sa tsisy ohatr'izay nge ny contrôle atao dia avy eo misava hoe sao dia misy entana bois de rose ato sa misy vato sarbidy na ohatrohatr'izany zay zany zavatra atao eo donc io zany a raha makany tamatavy ianao efa ho isy tsy haiko 70 PR
Inona zany ny fepetratianareo hoe oentina amin'izao fanavaozana zao ny fepetratiana oentina ohatran'izay le à l'entrée de any amin'ny fahatongavana. Zay zany sosokevitray hoe alohan'ny hiditra tanàna anankiray de normal misy PR anankiray tsy manino io na gendarme na polisy fa tsy hoe misy anankitelo misesy eo de misy ohatr'izay koa mivoaka de le tiana itenenina mifampiresaka le mifampiresaka tena zava-dehibe tompoko na ny président république na ny commandant gendarmerie na ministre ny polisy azonao le izy miresaka aminay mpitatra satria zay a no antony ny siny ny association manelanelana ny fanjakana sy le mpisehatra tsy zahay transport rehetrarehetra nitsofoka any amin'ny braon'ny président na any amin'ny commandant gendarmerie na ministre ny TP fa misy an'ireo association anay ireo zay avorinay foana tsy azahoanay financement io azadininao fa hoe bénévole foana ny asa atao zany ao anatin'ny association zao azonao ny andamité afaka jerena ny association fa ny tiako lazaina zany ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay hoe mifampiresaka na hoe ohatra zao ny filohan'ny fanavaozana colonel Michael mba mila miresaka aminay raha hanao zavatra momba ny lalana sy jery zavatra misy antanina izahay tsy le conseiller alovolo reny fa atsoina fotsiny de tonga zay ao amin'ny ministère ny transport ao amin'ny TP misy ny adressinay Rakotaroso José Henri président ny ATC misy 10 zay président na ATC satria io national za zao président anisany anankiray sady coordinateur national mbola misy président national mbola misy vice président mbola misy président koa RN3 ohatra zany somary efa fofo ihany fotoanantsika fa reto aloha misy fanontaniana anankiroa fa atambatro anankiray alohan'ny resantsika n'le solika hoe isan'ny mampitaraina ny mpamily ihany koa mpamily amin'ny ankapobeny moa zany e fa ny fiarabe matetika moa zany tena hoe trarale hoe misy hoe le camion mandona olona raha sanatrika misy le tonga de hoe maty a de tonga de MD systématique avy hatrany na tonga de hoe miditra ponja avy hatrany le mpamily zany ao anatin'izay ary olana be io atrehanareo mpitatitra zany na tsy diso ary lay fiara fitateranareo manao anany koa le sécurité eny an-dalana efa natsidikitsika kely teo ihany taloha zao misy le hoe miakatra mamahany vodiny avy aty amin'ny camion ny jiolaina an-dalana rehefa le miakatra ery maridazy ery na ohatr'izany ny camion ohatr'ohatrany ahoana zay lafiny anankiroa zay sotrapetsaka na mitsaka fanontaniana ny inona moa le teneniny arinanjy le resaka accident aloha le accident momba le chauffeur anay a iny moa de tena tsara fipetraka mihitsy ny chauffeur tompoko a de olona manambady amanjanaka manana ankohonana manodidina ny chauffeur anankiray zany a mety hoe manana olona 20 izy ny ray aman-dreny ninona velominy tomobile mijanona makasisiny tsara misy olona tonga de mitsototsotro avy any mandona anazy a azony arinany zay tonga de izy tonga de systématique any metsionao MD nefa izy makasisiny tsara reny misy olona mandalo amin'ny tsena iny a zay efa teneninay foana koa moa hoe tsy mety io tsena moron'ny route nationale le foana satria misy rehefa tsena any ambanivohitra azonao de fety ny atao hoe tsena mamy daholo ny olona camion be 12 pneu be mitandavana iny mandalo ao izy diso kely na miady amin'ny vadiny any de mitsoraka de mamony tena de maty eo izy de migadra le chauffeur de zay zavatra zay zany a no tena angatahana amin'ny fanjakana hoe alao ihany ohatran'le tamin'ny andro taloha hoe misy ny enquête raha hita hoe mamy le chauffeur hita hoe excès de vitesse le chauffeur hita hoe tsisy fitandremana mandeha ny enquête rehetrarehetra ny enquête rehetrarehetra zany a afaka gadraina izy fa raha olona kosa amony tena no anagadrana an'le chauffeur de karazany mampiembotra an'le firenentsika zany hitany ao anatin'ny isa-tokantrano nge fampandrosonoana amin'ny firenena arinanjy ao anaty tokantrano ianao zany a rehefa mandroso io tokantrano ray de mandroso ny tokantrano roa telo efatra folo mipita avy Madagasikara manao le sécurité de milamina ho azy ny sécurité rehefa mandroso ny isa-tokantrano ny sécurité amin'izao zany aloha hitako hoe efa mitady hafahafa ndray zany ny fiakaran'ny famakina labasy a fa ino moa zany a efa misy zavatra natsangana fa tsy haiko raha mbola maintenir iny hoe misy WhatsApp zay nitambaranay filohan'ny fitaterana camionnaire sy ny taxi brousse miaraka ny ATT sy ny gendarmerie amin'le ny an-dalana de mandefa WhatsApp eo ihany fa jerena ny évolution an'iny a enonareo ihany le izy hoe
misy efehany ve le izy efficace sa tsy efficace fa nefa misy groupe WhatsApp eo zao ka raha ianao zao miantso anazy chauffeur anankiray hoe misy manafika ty Ananarito de tonga amin'ny WhatsApp de tonga de miampita any amin'ny gendarmerie amin'ny aingana diainga ary aty amin'ny fohy be any aty. Ianareo mpitatitra mpandraharaha mivelona ao anatin'izay fitaterana izay fanontaniana apetrako ty hoe manahoana ny fifaninanana amin'ireo atao hoe teratany vahiny izay mampiasa vola ihany koa anatin'izay resaka fitaterana izay aiza ho aiza ny toeran'ny mpandraharaha malagasy ny mpitatitra malagasy. Eo indrindritsika amin'izay fanontaniana zay tsara fipetraka mihitsy Arinanja. Ny reo gasy reo ao anatin'ny ATC reo tena gasy 100% izy aloha hatreto misy métis ao anatiny ao hoe ny métis sinoa sy ny karana fa teratany malagasy daholo zany amin'ny akabeazany misy ny vahiny zay mahazo amin'ny fitondrana teo aloha zany tsy haiko raha mbola etoy misy ny vahiny mahazo permis hitrandraka arena akibon'ny tany azonao le izy tonga de efa azo ny permis de mitrandraka izy mandeha ohatran'ireny ohatra hoe renireny akibon'ny tany rehetrarehetra mba tsy hanononako an'le anaran'le izy hoe mikasy ny rehetrarehetra de mandeha le mika de miasa kely izy de manakaramanao le transport local de eo izy de manatsaina indray de trandrahany indray le transportnao zany hoe mividy manafatra camion sinoa be da be avany indray izy de ampiasainy indray iny de izay zavatra izay nefa tena tiana hitarainana amin'ny filohan'ny fanavaozana hoe anisan'ny mamono anay lasa tsy ho isy gasy mpitatitra ntsony eto rehefa kelikely fa zay vahiny avy any de tonga de miaraka amin'ny materiel de io nefany misy ny gasy efa hoe mpanao taxi be foana izy hatramin'izay misy izy nefa hoe mpanao benne foana zay zao efa taranaka olona mpanao camion hatramin'izay fa tsy zay koa le manana camion be da be azonao le izy fa zay zany le hoe ao anatin'le fikambanana ATC ao fotsiny de ao no ahitana an'izay doléance zay hoe tokony tsekena le vahiny manao an'le zavatra efa misy eto an-tanàna fa zay zavatra mbola tsisy de afaka ataon'ny vahiny. Everitsika fa tafity zay afatra zay fa ny amaranantsika azy angamba ny resaka solika miaka-midina izy ity miaka-midina ny vidiny nidiny izy tamin'ny ray volana niakatra kely indray izy amin'izao fotoana izao ahoana ny ainanareo mpitatitra n'izay fiakarana fidina ny viditsolika zay. Efa somary sahirana ihany moa zay ao anatin'le izy le teo aloha teo raha natsikaritry Arinandra tsy haiko 2004 iny le tonga de avy aty amin'ny 503 ariary tonga de niakatra any amin'ny 5,000 latsaka izy zay iny zany no nafahanay niakatra tsy haiko 4% gasoil tamin'iny 40% manodidina eo raha tsy diso iny ny tena nanakaranay frais zany hoe niakatra 40% ny frais ny camion fa ity zany tsy haiko tsony mbola tsy hainay tsony miaina aminazy amin'le miakatra sy midina sy miakatra sy midina eo fa de le frais anay tsy afaka miakatra tsony fa tamin'iny zay nampiakatra frais farany niakatra 40% frais zany tamin'iny tsy haiko iny 2004 ny eny tsondro zareo an'ny reo tsy afaka mampiakatra tsony zany nareo am'izao zay zany zao tsy mampiakatra frais fa ny frais zany efa misy barème ny isaky ny province reo isaky ny RN de tsy afaka miakatra aloha zany zao frais fa rehefa aveo raha vao le miakatra be ohatran'ireny izy zany hoe tonga de miakatra 300 ariary 500 hoe diny izy tsy maintsy miakatra satria tafiakatra miaraka amin'le pièce de réchange fa raha vao tsy miakatra le izy raha vao mipesy de réchange koa zany tsy de miakatra de tsy tena miakatra ny frais fa zadino fa na tsy miakatra ary io gasoil io mety hiakatra ny frais un jour satria misy entana zany tsy miakatra izy satria mbola manana stock tsika amin'le pièce-na tomobile de rehefa tonga le vaovao le pièce vaovao de tonga de midangana be le izy ohatra hoe pièce vidinao 100,000 ariary ohatra tonga de lasa 150,000 ariary de ao le misy olana kely na pneu ohatra zany. Eny ary ankasitrahana be dia be ny vahintsika androany tapitra ihany koa ny fotoanantsika Andriamatora Kotoakisoa José Henri filohan'ny ATC ray minitra sady ametrahana ny veloma ho an'ny ampijery atsika. Misaotra betsaka dia misaotra betsaka ny ekipany Jiomina ihany koa dia misaotra betsaka antsika mpijery rehetra naharitra hatramin'ny farany dia manentana antsika fikambanana ATC rehetra moa zany mba hanaraka tsy tapaka foana ny vaovao ao am-pasitsika fa antsika mitondra ny toromarika isan-karazany
dia misaotra betsaka antsika rehetrarehetra dia samy hotahin'Andriamanitra toy. Inary ankasitrahana be deaibe sika tany atokantrano naraka izay fandahan'izay hatramin'ny farany a raha-pitso azadinoana ny fiarahantsika amin'ny mpanolontsaina manokana avy any amin'ny primature iresantsika ny fiainam-pirenena raha miatrantsika ny fanontaniana tena mahitsy amin'ny ataontsika hoe zany mpanolontsaina eo anivon'ny primature izany a raha ntsika amin'ny dromina sy ny abisia hatrany izay ho amin'ny rahampitso velomatoa.